manoloana ny zavatra misy eto firenena ankehitriny dia indreto zahay tambabe mpitolona izany hoe ny tambabe mpitolona dia anisany nanome minisitra nanolotra zany hoe olona andrafitra ny gouvernemanta izay hitsangana vaovao ka eto izahay dia efa mahemy sady fa misy ireo olona natolotra anay ireo dia efa misy manao antsojay zany hoe raha zavatra fahinona azy misy n'ilay minisitra teo aloha izay mbola te hiverina te hifikitra tsy haiko na hoe na nina mbola teo ve izy sa hoe nahazo ny tena hoe nahazo fafy ny teo ambony seza zany ka manao antsojay mafy dia mafy mamorona dossier toy ny hoe mpanao escroquerie le olona mpanao an'izao le olona eto nefa izahay dia mandany zany zavatra zany satria dia anana anay profo mazava tokoa fa olona madio io olona io natosika anay olona io satria maninona nisy ny projet izay nifandinianay izay natolony projet hipaka ho aty amin'ny tanora zany hoe olona zay zany izy projet izay hanome asa be dia be ny tanora izay manerana Madagasikara ka eto izay tompo dia miantso anao andre matofoloha considéreur tompoka le olona nalefanay tanora any amin'ireny minisitra reny fa misy zavatra be dia be izay naseho any anay naseho an'ireny minisitra ho alefanay reny fa voninahina ampy anay izy ka izany indrindra no antony anaovanay izao fanambaran'izao tompo makasitraka indrindra